eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko mitona anareo avy atrany ao mba andray anty fotoana anio ity ho zava-dehibe tsy zany mantsy fa niafatra ediko androany sy ny vavaka ataoko dia hitondra famonjena ny fanahinareo mba tsy ho very, hitondra famonjena anareo mba ho afaka am'ireo olana zay nampangidy vava, hitondra fanasitrana ihany ko raha toka marary ianao ianareo zay mahita sy mandray ahy am'izao fotoana zao. Fa raha to kosa ka matsapa ianao fa misy hery famisaviana eo aminao na eo am'izay zavatra ataonao, zava-misy zany zavatra marina zany de mino ihany ko fa niafatra etiko sy ny vavaka ataoko anio ho anao ho anareo dia ho fitaovana eo an-tanàn'Andriamanitra amonjena sy anafana anao manoloana an'izany zavatra ratsy zany dia ny herin'ny famisaviana izany. Miteny an'izany aho satria mino ary mahatoky be mihitsy ny fiasan'i Jesosy aho. Tantarako aminareo fa tam'izao vaninandro misy atsika izao, tam'izao vaninandro zao tokoa nge no nahitako olona maro no vonjen'Andriamanitra, no sitran'Andriamanitra, no afan'Andriamanitra rehefa nandre ny toroteny nataonay. Ny sasany indray no vonjen'Andriamanitra, no sitran'Andriamanitra, no afan'Andriamanitra taorina ny vavaka nataonay ho azy ireny. Satria tsy miova Jesosy omaly anio ary mandrakizay de mbola afaka maneho an'izany fahasoavana lehibe zany izy am'ty androany ity. Averiko indray hoe amin'ny alalan'ny toroteny zao afatra etoko androany zao ary amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko androany zao dia hiasa eo aminao tokoa ny tompo. Toy ny fampidirana ihany zay nambarako zay fa hiditra am'le tena afatra am'izay isika. Koa raha misy baiboly eny aminao dia sokafy ao amin'ny bokin'ny Efesiana 4:1-12 toy zao mivoasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy mitolona amin'ny ofamandraha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao famaizina zao de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Mazava ny voasoratra fa ny fahavalontsika zanak'olombelona indrindra fa isika kristianina dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra lay atao hoe devoly sy satana. De izao tsy azotsika mahaivanina mihitsy, tena tsy azontsika mahaivanina mihitsy ny fisian'izany fanahy ratsy izany. Misy karazan'olona mantsy, misy karazana kristianina mihitsy ihany ko ohatrany hoe tsy misy zany fanahy ratsy miasa zany eto ambony tany ity, ohatrany hoe tsy misy zany fanahy ratsy manao ny mission zany eto ambony tany ity. Averiko indray hoe tsy azontsika mahaivanina ny fisian'izany fanahy ratsy izany. Ny antony araky ny voalaza amin'ny baiboly ary efa hitany masoko mihitsy fa ny fanahy ratsy miasa eto ambony tany ity am'izao vaninandro misy atsika izao. Ny fanahy ratsy miasa eo amin'ny olona sy eo am'izay zavatra ataon'ny olona no fototry olana tsy evahana tompoko. Eny na dia ilay toetra ratsy, ilay karaktera ratsy hoy ny fomba fitenenana sy ny fitondratena ratsy misy amin'ny olona io nge de azo antoka fa mbola fanahy ratsy miasa eo amin'ny olona ihany no fototra zany rehetrarehetra izany. Arak'ilay Efesana 4:1-12 teo zao, eny amin'ny rivotra no misy ny fanahy ratsy na ny devoly.
ahoana ny baiboly andeo veritsika vakina le izy fa isika tsy mitolona amin'ny ofaman-draha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao famaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra dikany tsy misy toerana tsy misy fanaratsy zany tompoko eto ambony te tany ity na iana-tsimo anao na iana-varatra na iatsinany anao na iakandrefana na ao amin'ny tanàn-dehibe misy anao na any ambany vohatra lavitra be ihany dia tsy misy toerana tsy misy fanaratsy izany de izao ihany keo fanampiny misy am'ireny fanaratsy reny azy tsy hoe eny amin'ny rivotra fotsiny fa efa nahazo toerana ao anatin'ny olombelona izany ho antony natonga miteny aminareo hoe tsy azotsika maivanina ny fisin'ny fanaratsy zay miasa eto ambony ty tany ity tsy azotsika maivanina ary tsy vitan'izany fa tsy maintsy fantaritsika ihany ko hoe sao efa nahazo toerana ato amiko azy izany fanaratsy zany na hoe efa nahazo toerana eo am'izay zavatra ataoko izany fanaratsy izany mila fantarinao zany tompoko tena mila fantarinao zany tompoko zao mantsy tena mitady toerana eo amitsika zanak'olombelona ny fanaratsy zany no antony natoka amin'ny paoly apôstôly nampitandrina be mihitsy izy araky ny teniny ao amin'ny efesana toko faefatra diny fafito amby roapolo hoy izy aza manome fitoerana ho an'ny devoly azonao ve nidika zany teny zany azonao ve nidika zany ny afatra zany aza manome fitoerana ho an'ny devoly averiko ndray le teko tery aloha arak'ilay voalazana efetsianina fa eny amin'ny rivotra no misy ny fanaratsy am'izao tsika miteny zao fa misy amin'izy reny no efa nahazo toerana ao anatin'ny olona no zany zany a ampitandrema antsika hoe mitandrema aza manome fitoerana ho an'ny devoly hoy paoly apôstôly araky ny voalazan'ny baiboly zao nahazahoany devoly toerana lay vehivavy atao hoe Marie Magdalena fanaratsy miisa fito be zao no nahazo toerana tao aminy Luka toko fahavalo andiny faharoa no manambary zany toy zao voasoratra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Luka toko fahavalo ka ny andininy faharoa vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny mba mivehivavy sasany zay nisotraniny tamin'ny fanaratsy sy ny aretina di Marie atao hoe Magdalena zay efa nivoan'ny demonia 7 nahazahoany devoly toerana ihany ko hoy ao ilay lehilahy atao hoe Jodasy iray am'ireo apôstôlin'ny Jesosy Kristy tena tsy mampino hoe apôstôly Jesosy mihitsy no nifidy sy nanendry ary niantso azy ho apôstôly kanefa voasoratra hoe tafiditra tao aminy fanaratsy ary nahazo toerana tao aminy fiofanana sy fampianarana mivantana avy amin'ny Jesosy mihitsy no nomenandreo apôstôly rehetra tam'izany fotoana zany ary nahazo an'io fiofanana sy fampianaran'i Jesosy io Jodasy kanefa mbola nahazahoany devoly toerana ihany izy taty aoriana fanamariana kely mila mitandrina ny olona rehetra satria azo ny fanaratsy na ny devoly idirana sy toerana avokoa ny olona rehetra ka anaovany asa ratsy azo antoko izao fa mora amin'ny fanaratsy na ny devoly ny miditra sy maka toerana eo am'ireo olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra indrindrindrindra fa reo olona zay fa nandeha tamin'ny fanompona sampy reo olona zay fa niresaka tamin'ny fanainy maty na reo olona zay efa ahoana ry lazako azy hoe efa notetehana na efa norasirasaina ny tenany fa nisy contrat
ny fanaova tamin'ny fanaratsy tamin'ny alalan'ny mpanahody tamin'ny alalany mpanandro na mpitaiza olona na mpanoskidy akoatr'zany tsy misy fizatavan'olona tompoko fa na iza amitsika mpino kristianina na iza amitsika mpanompon'andriamanitra mpitarika mpitondra fivavahana rehefa tsy mitandrina de azo ny fanaratsy na hoe azo ny devoly idirana sy akana toerana daolo manamarina izany ny nazo ny jodasy lay nytantarako taminareo teo na dia apôstôly aza izy ka ny fantalina petraka tompo de zao hoe ahoana no ahafantarana fa efa tafiditra na efa nazo toerana teo amin'ny olona ny fanaratsy ahoana no ahafantarana ahoana ihany ko no amantarana fa ny tenanao ny vadinao ny zanakao ny namanao zay miaraka aminao io ka hoe efa nazahoany devoly toerana tsara tompoko ny ahafantaranao zany a tsara ny ahafantaranao an'zany mba tonganao tsy voafitaka valiny o jesosy ny voa no amantaranareo izany ny zava-misy ny zavatra miseho eo am'lay olona no amantarana fa efa tafiditra na ihany ko hoe efa nazo toerana eo am'lay olona ny fanaratsy na ny devoly ny voa ny zava-misy ny zavatra miseho ny voa ny zavatra misy zavatra miseho eo am'lay olona zay hitanao hoe tevelana no amantarana fa efa tafiditra na hoe efa nazo toerana teo am'lay olona ny fanaratsy na ny devoly ohatra kaiky sady mivantana be a zao lazaiko zao mpino kristiana le olona zay zany le olona fantatrao io mpino kristianina mpanompon'andriamanitra le olona mpitarika kristiana le olona na ihany ko hoe mpitondra fiangonana mihitsy le olona zay mahatonga amy teny hoe mivantana be le teniko kanefa hitanao tsikaritrao fa mbola manota tony olona zao tontolo zao mbola manota tahaka ny jentilisa mihitsy izy manana fitondrantena ratsy toy ny fijangajangana ireny izy mpino kristianina diakona loolona mpitarika kristianina mpitondra fiangonana mihitsy lay olona kanefa hitanao fa mbola manao sipa araka fomba fiteny na manao vady roa akoatra ny vadiny ny tena zany matsy aho satria mahafantatra olona zay manana fiainana tahaka zany mihitsy ao ny sasany ray kristianina diakona loolona mpitarika kristianina mpitondra fiangonana mihitsy kanefa dia mbola manana toetra ratsy manana fo ratsy manana saina ratsy tsy resany antsony le toetra tony hoe tsy mahay mamela eloka fa matsiaro ny fatsony nataony sasany tamin'ny foana izy tsy resany antsony hoe ifankalana zay tena mirehatra be ao anatiny ao zany rehetrarehetra zany tompoko no amantarana fefa nazo toerana eo am'lay olona ny fanay ratsy efa nazo toerana eo am'lay olona ny fanay ratsy ary voainga anazy voa tamy ty herinandro ty ary ao no nitantarany olona zava-misy zay tena mampirikoditra mampiroro satria lay vadiny lay mpitarika fiangonana mihitsy mpitondra fiangonana mihitsy no nitantarainy hoe mbola mitazona ody ratsy mitaiza olona ka natonga ny mpiangona tao amin'ny fiangonana rehefa natsikaritra dia voatery tsy maintsy nanohitra ary rehefa ela izy ty teatarity indray noeniko fa nisy raha matoa anakirazay a vadina mpitondra fivavahana izy io mpitondra fiangonana
tonga tao amboroko nangatabavaka satria manana olana lehibe hony izy. Ina hoa le olana maso anao? De teo vao tantarany hoe pastera mivadiko ozy izy. Teo vao nytantarany hoe efa nisaraky zahay ozy izy. Teo vao nytantarany hoe nampisaraka anay ozy izy dia satria tena manompo sampy mivadiko na de pastera ary tena mitaiza olona ny vadiko. Tena lasa eritreritra hoe marina ve sa tsy marina? Tena misy an'izany tokoa ve sa tsy misy? Nandritra fiofanana taona dia tsy fanta ve hoe mila mandrainy Jesosy izy? Tsy fanta ve hoe mila miala am'ty fampotsampy zay niainana hatram'izay ty izy? De ndray ny tena ohatrany hoe tsy te iny trefa te iny ihany ko. Ry havanao, zany rehetrarehetra zany no amantarana fa efa tafiditra na efa nazy toerana eo am'le olona ny faneratsy. Zany matsy fa raha tena kristianina tokoa le olona hoe efa nandray an' Jesosy le olona, efa manana Jesosy le olona, dia tsy natao anota intsony izy, tsy sa anota ihany koa izy. Ary le zavatra ratsy amy karazany tantarako teo de tsy tokony ho hita eo aminy intsony, satria ny olona rehefa tonga kristianina efa nanotena ho an' Jesosy, efa nandray an' Jesosy, efa manana an' Jesosy, de araka volasany baiboly fa ny voa avy any an-danitra, ny voa avy amin'Andriamanitra no tokony hitoetra ary hibahan-toerana ao anatiny ao. Ambon'izany Jesosy zay ninony sy zay efa noresiny de araka volasany baiboly efa nanafaka azy tamin'ny fahotana. Ahoana ho baiboly? Andoke vakitsika ny voalaza ato amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fefatra amby roapolo hoe Petera voalohany toko faharoa andiny fefatra amby roapolo de zao voasoratra manao hoe ary Jesosy nitondra fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Jesosy de voasoratra eo fa efa nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo, zany hoe ny fahotana mpahazo zanak'olombelona rehetra na inonina karazana na manao sy manao na fisehoana de efa nanaiky Jesosy hoe izy no hitondra zany teo ambony hazo fijaliana. Ka amin'ny fotoana zay inony olona an' Jesosy sy ny famonjena nataony teo ambony hazo fijaliana, amin'ny fotoana zay anekeny olona an' Jesosy ho tompo no mpamonjy azy, amin'ny fotoana zay ampandrosoany olona an' Jesosy hitoetra ao anatiny, de miaraka am'izay de misy herin'Andriamanitra mahagaga, tena hoe herin'Andriamanitra mahagaga manafaka le olona amin'ny fahotana, manafaka le olona amin'ny fomba ratsy rehetra na inoninona karazana fahotana zay efa niainany. Manamafy zany ihany koa ny voalaza ato amin'ny jaona voalohany ato toko fahatelo de ny andininy fahadimy sy ny fahenina, ary tsara ke voasoratra ary fantatrareo fa Jesosy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Zay rehetra mitoetra ao aminy ao am' Jesosy zany de tsy manota, zay rehetra manota de tsy nahitana nahalala azy. De ary amin'ny andininy fahasivy, zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny, le voa avy any an-danitra io, ary tsy mahay manota izy, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Mahazavabe mihitsy ny voasoratra ry havana. Jesosy raha naseho de hoy ny baiboly hoe naseho izy mba anaisitra ny ota, ary tsy mahay manota zay rehetra mitoetra ao aminy. Zay ny voasoratra. Tsy mahay manota izy satria le voa avy any an-danitra, le voa avy amin'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny ao. De ahoana ihany koa hoy ny baiboly, efa itsika tsenjery angamba ty teny ity fa fambarako matetika Korintiana voalohany Korintiana faharoa toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo, zao ny voasoratra: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa
ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo. Ny olona zany rehefa tonga ao am' Jesosy dia miaraka mivava miteny lasa avokoa ny zavatra ratsy teo aloha, ny toetoetra ratsy teo aloha, ny fombafomba ratsy teo aloha, ny fitondratena ratsy teo aloha, satria Jesosy zay tonga ao aminao no manaisitra zany zavatra ratsy rehetra zany mba tsy toetra ao aminao. De hoy ny toa le teny hoe indreo efa tonga vaovao ireo, tonga ao olona vaovao ireo, zany no ambaran'ny baiboly. Fa raha ohatra kosa averiko indray le teny tiary aloha ka mbola eo am'ilay olona ny fanahy ratsy, indrindrindrindra fa lay fanahy ratsy karazany lay mampanota. Misy karazany maro mantsy ny fanahy ratsy, misy le karazany mahaverisaina malasa adala efa nambarako tamin'ny alala zao fandarana zao zany. Misy lay fanahy ratsy karazan'lay tsy mamelan'ny olona atsangana tokantrano, tsy mamelan'ny olona anina tokantrano mahafinaritra efa nambarako taminareo ihany koa ny fisin'zany. Misy karazan'lay misy lay fanahy ratsy karazan'lay manao sakana daholo zay zavatra rehetra ataon'ny olona, asiny sakana mba atonga le olona ory sy fivadiran'ovana mandavataona mandramaty. Amy karazany hoy aho ny fanahy ratsy eny amy rivotra na ny fanahy ratsy efa tafiditra na efa nahazo toerana teo amin'ny olona. Fa raha ohatra ndray ka ilay fanahy ratsy karazan'lay mampanota no ny tafiditra na hoe nahazo toerana eo am'le olona, dia azo antoka fa tsy maintsy anota tahaka ny jetilisa, tsy maintsy anota tahaka ny olona zao tontolo zao eny foana le olona. Tsy voasakana tsy anota mihitsy izy, azo tenenina izy, azo ataony ny mampafantatra azy, mandresy lahatra azy mba tonga azy ho tonga saina, azo ataony mampianatra azy zay tokony ampianarina rehetra. Fa raha mbola nahazo toerana eo aminy ny fanahy ratsy karazan'lay manota, de tsy maintsy manota foana io olona io, tsy maintsy manota foana io olona io. Zany nge no antony nahatonga ny baiboly nampianatra any boky Jeremia hoe moa maova ny ody va ny etopiana, na maova ny sora va ny leoparda. Fa raha izany dia afaka manao ny ratsy ihany keo, afaka manao tsara ihany keo ianareo zay zatra mpanao ratsy. Tsy any etopiana ny manova ny sorany, ohatra hoe atao fotsifotsy tahaka ny vazaha. Tsy any leoparda ny manova ny sorany toy ny hoe atao tokam-bolo. Fa raha mahay zany izy de hoy ny baiboly hoe afaka manao tsara ihany keo ianareo zay mpanao ratsy. Ka zay mahatonga amy teny hoe raha ohatra ka Jesosy rery ihany no tafiditra sy nahazo toerana anatin'ny olona, de afaka ny tonga vaovao izy. Fa raha ohatra kosa mbola ao am'lay olona lay fanahy ratsy karazan'lay mampanota, dia tsy maintsy voataona anota eny foana izy, na inona le teniko teo hoe fananarana, fanitsiana, na inona fampianarana, na inona torevitra, tsy maintsy anota eny foana izy. Tsy maha-kristianina kristianina, tsy mampitarika kristianina mpitarika kristianina, tsy mampanompon'Andriamanitra mihitsy tompoko ny fanahy ratsy rehefa tafiditra sy nahazo toerana eo amin'ny olona. Fa zany fanahy ratsy zany no tsy maintsy baiko, tsy maintsy komandy an'le olona mba hampanaoviny zavatra ratsy arak'izay tiany le fanahy ratsy na arak'izay tiany lay devoly. Marina zany ry havana, tena marina be mihitsy a zany ambarako aminareo zany. Manamarina izany zao ny tantaran'i Jodasy, lay apôstôlin' Jesosy Kristy. Anisan'ireo olona nofidiana, notendreny Jesosy, natsoina ho apôstôly, zany lehilahy tao hoe Jodasy zany. Anisan'ireo olona nasy fampifanana sy fampianarana toy ny apôstôly namany rehetra, zany lehilahy atao hoe Jodasy zany. Fa saingy rehefa tafiditra tao aminy, rehefa nahazo toerana tao aminy ny fanahy ratsy, de niova ho ratsy ny momba azy, ary lasa sany hoy aho, ary vitany mihitsy ny nivadika tamin'i Jesosy Kristy zay notompony. Tena mampieritreritra nge ry havana malala ny zavatra tahaka zany e.
andaoka vakina ny lioka toko fa roambyroapolo hoe lioka toko fa roambyroapolo de ny andininy fa telo sy fa efatra fa satana niditra tao anatiny jodasy. Hitanao fa satana niditra tao anatin'ny jodasy lay atao hoe iskariota anankiray tamy roa amby folo lahy de nakao amy loha ampisorona sy ny lehibe ny mpiamina izy ka nyresaka taminy am'izay amadiana an Jesosy am'ireo. Rehefa tafiditra ka nazy toerana tao amy jodasy ny fanaratsy de vita nitsotro zao no ny baiko an'ny jodasy hoe andao amadika an Jesosy ianao, andao amadika an Jesosy ianao. Zay mahatonga amy teny hoe raha tafiditra ao anatin'ny olona na toerana amin'ny olona ny fanaratsy karaza le mampanota de tsy maintsy voatonany anota le olona. Marina tokoa lay teny nataon'i Jesosy tiary aloha hoe ny voa no matarina ny azo. Ny zava-misy eo am'le olona no matarina fa efa tafiditra sy efa nazy toerana eo am'le olona ny fanaratsy. Fa ity misy olana ary veriko fa olana lehibe izy ity milony ny amarana koa ny fampianarana. Vitsy am'ireo kristianina, vitsy am'ireo mpanompon'Andriamanitra mpitarika zay nazahoany devoly karazan'lay mampanota olona. Vitsy amin'ny olona no maniry sy mangetaheta no afaka am'izany fanekajana ataony devoly azo zany. Vitsy tsy maniry tsy mangetaheta no afaka izy satria tsy te hiala ao anatiny lay fanaratsy karazan'lay mampanota. Tsy maniry tsy mangetaheta no afaka izy satria an'le devoly ny mitona an'le olona mba anamartena. Ka na de efa fantantsotro zao ary hoe tsy araka an'Andriamanitra, tsy araka ny fampianaran'i Kristy, zao toetoetrako zao, zao fempiainako zao zavatra ataoko zao dia tsy maniry tsy mangetaheta no afaka izy. Fa manamartena aza no ataony hoe tsy maninona io hoe mety hoe falemeny hoe tompoko hafa natao falemeny ary hafa mihitsy natao hoe ota. Ity ihany koa nefa misy zavatra iray tsara ho fantatrao, tsy mijanona amy zavatra ratsy any iray zay efa nataony fanaratsy zay efa nahazo toerana teo amin'ny olona fa mitondra zavatra ratsy hafa ihany koa izy. Ohatra am'izany momba ny jodasy any tsy navitany bebaka na dia natsapatena ho diso ary jodasy tam'izany fotoana zany fa inona ny tranga voataonany devoly ano zavatra ratsy hafa ndray izy de ny amony tena. Baiboly moa mitantaran'izany fa tena nampalahelo ny fihavarany jodasy. No zany hoy aho aminao aminareo zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ity, teo afaka ve ianao? Teo afaka am'ireo zavatra ratsy netiny devoly teo amin'ny fiainanao ve ianao? Teo afaka am'ireo olana zay asina devoly tokoa ve ianao? Matsapatena ve ianao fa efa tafiditra sy efa nazy toerana teo aminao tokoa ny devoly ka teo afaka am'izany ve ianao? Ty anana avenira tsara ve ianao? Satria efa fantatrao am'izay ny marina fa ny fisina fanaratsy mbola mitoetra ao aminao no fotrin'ny olana rehetra, fotrin'ny ratsy rehetra miseho eo aminao, miseho eo am'izay zavatra ataonao ka rehefa teo afaka am'izany ve ianao? Tsotra ny valina. Manaova ianao fifonana sy fanenenana eo anatrehan'Andriamanitra mba amela heloko anao Andriamanitra. Tongava ihany koa miona aminay aza menatra ray sotony ray aman-dreny izahay, indrindra moa fa ny tenako zay mitondra zao afatra izao. Ray sotony ray aman-dreny hitondra famonjena, hitondra fanafana ho anao izahay na ny tenanay manokana. Tongava ihany koa mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Andronakely io voasoratra moa ny fandaharam-potoana. Misy fidirana inefatra ny alahady, fidirana voalohany amy fitoro spécial délivrance io, ny fidirana faharoa amy sivy akoatra ny délivrance de misy fampianarana amin'io, ny fidirana fahatelo amy 120 mbola spécial délivrance io, ary ny fidirana faefatra amy ray ora sasany fampianarana ihany koa noentinay amin'io akoatra ny vavaka fanasitranana sy ny vavaka fanafahana ao anatin'ny fotoana foy. Tongava tompoko fahasoavana ho anao ny fisin'izao fiangonana Refy Andronakely izao.
zay zany niafatra netiko anareo tamin'ity androandroany ity fa ivavaka ho anareo aho araky le teniko teo mino matoky fa amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao hofanampyla iafatra netiko teo de ho tonga any aminao ny herin'Andriamanitra amonjy anao amonjy mifanainao amonjy anao afaka amin'ny olana anasitrana anao zay marary anafaka anao zay azo ny herin'ny devoly ary aniova tantara-piananao zay ratsy ho lasa tsara ivavakytsika raha mety apetra ho fonao tananao na iako mandoly mihitsy anao fa zava-dehibe ty vavaka ataoko ho anareo ity tompo Andriamanitra tsy tompo Andriamanitra lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay miantso anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy mamindra-fo ianao tena mamindra-fo ary mamela eloka andre olona zay nandre niafatra netiko androany ianao mamindra-fo ary mamela eloka andre olona zay maniritsy mangetaheta fanafana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eva Nazareta mandidiny ny fanaratsy rehetra aho indrindra fa le karaza mampanota mamatotra ny olona fahotana matonga ny olona manana fiainana ratsy miala zo de zao ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toeriko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny herin'ny ratsy rehetra ary zavatra ratsy nentin'ny fahavalo de esoriko amin'ny tenany olona esoriko amin'izay asa ataon'ny olona Andriamanitra tsara ianao zay rehetra marary amin'ity androandroany ity de sitranina amin'ny anaran'i Jesosy vonjena amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo fa hainao ataony zavatra rehetra nidera sy niaja ary voninahitra ho anao irery any anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka de mametraka ny mandram-piona manao veloma atsika rehetra tompoko amin'ny manaraka indray miona mahiresa tompoko eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely